efa tafaraka amintsika indray re ny zanam-pandarana mety eo indray no mandroso tokantranonao manolotra ny arahaba toko klasy toko 5 dia mbola izay malefaka hatrany no manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka toy izao ary ny mety toetry ny andro mifanaraka amin'izay ny maraina dia ho avy ny orana mety sava analanjorofo sy atsinanana fa ibalika be masoandro ho an'ny faritra sisa ao ary ny fisavan'ny andianjavona na zavotany vao maraina ho an'ny faritry ny avoatany ny aty abongolava sy ny aty mena be aty raha ho an'ny ariva kosinay dia mbola itoy any orana hatrany ny aty sava analanjorofo sy atsinanana fa ifandibidiby andrahoana sy masoandro ny aty nosy be zambrano eto amin'ny faritry ny avoatany sy ny aty amin'ny faritry vadivafitovinany aty ary ibalika be kosinga be masoandro ho an'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo ny maripana ambandritra tombanana ho an'ny rapitso dia somary nahitana fidinana kely izy raha oharina tamin'ny omaly enina degré celsius hitantsika aty avakina karatra ho antsika eto Analamanga dia eo amin'ny 10 degré celsius eo ny maripana ambondritra kosa indray dia any amin'ny 4 degré celsius hitantsika aty amin'ny manodidina ny Mahajanga aty raha ho an'ny faritry ny avoatany dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius toy izantsika amin'ny mety toetry ny andro ho andray tanan-dehibe sy nosy manodidiny reto are ifandimby andrahoana sy masoandro any Paris sy Johannesburg ary Nairobi torak'Jarankony any Comores ibalika be ny masoandro any Milan sy La Réunion fa azorana tandrifindrahoana kosa ny any Maurice sy Seychelles ary hoaray kotroko izany any Bangkok dia izay sandray ary ny masaka azy nareo sanao tamin'ny ity ality manome fotoana anao ny tenaka ao manaraka indray veloma tompoko